ry avako malala ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Arao ny fepetra ny fiantsoana, arao ny fepetra ny fiantsoana. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio amin'ny bokony Josoa 3:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 4:20. Efa nanomboka nandroso fanterana i Josoa raha nitarika ny zanak'Israely niditra ny tany Kanana. Efa manomboka tafapetraka zareo ary hitan'ny zanak'Israely rehetra ny tanan'Andriamanitra mitsotra ny tantana ireo vahoaka ireo tamin'ny nidirany sy ny nipetrahany tao Kanana tao. Efa manomboka miantitra i Josoa, efa mieritreritra fa ho avy fotoana tsy hitoetra eo intsony izy ka dia manafatrafatra ireo mpandimby azy. Natsony avokoa ireo olom-boantso rehetra hitantsika eo amin'ny andininy 2, ny loholona sy ny lehibe, ny mpitsara sy ny mpifehy azy ho ny voalaza eto. Nantsony ireo nomeny ny afatrafatra ny momba ny hitantanana sy hifehezana hitondrana reto vahoaka n'Andriamanitra reto. Rehefa jerentsika ny afatra dia mazava. Arao ny fepetra ny fiantsoana, manara fepetra, manara fitsipika, na raha tianao dia hoe arao ny didin'i Jehova. Amin'ny fanarahandian'i Jehova dia misy lalàna mifehizana, misy didiny men'Andriamanitra tokony ho arahina. Ary hitantsika manomboka amin'ny andininy 5 hatramin'ny andininy 7:20 zany didy zany, fa tena tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hanompony reto vahoaka reto ny andriaman-kafa. Tena tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hahatonga ireto vahoaka voafidy reto hanaraka andriaman-kafa. Araka izany dia ny lalàna voalohany na ny fepetra voalohany amin'ny antson'Andriamanitra dia ny hahatonga ny olona hanaraka ny didin'i Jehova, hahatonga ny olona na ny hitarika ny olona hiala amin'ny fanompoan-tsampy sy ny fanarahan'andriaman-kafa. Ampahafantarin'Andriamanitra eto amin'ny alalan'izao didy izao fa ny fanarahana ny didy no miantoka ny fahasoavana sy ny fitahiana ho an'ny vahoaka. Ny nanarahana ny didy no nahitana fahombiazana ka nahafahana nandresy ireo fahavalo rehetra tany Kanana. Ny fanarahana ny didy no nahatonga azy ireo mandry fahalemana ka tsy nisy fahavalo tafajanona teo alohany. Fa milaza koa Andriamanitra fa raha sanatria ka miala amin'izany didy zany ireo vahoaka ireo amin'ny maha-olom-boantson'Andriamanitra azy, raha miala amin'Andriamanitra izy ireo dia hahita loza. Tatsika ny andininy 5:20 sy ny 4:20, ho tezitra amin'ny Andriamanitra raha mivadika aminy ny vahoakany. Tena tsy hamonjy azy intsony Andriamanitra raha toa ka mbola mini hiala amin'Andriamanitra ny vahoakany. Mazava zany ry havako ny afatra ho antsika. Misy fepetra takiny ny fanompona an'Andriamanitra, misy fepetra takiny ny antson'Andriamanitra, ny antso amin'ny maha-panompon'Andriamanitra, ny antso amin'ny maha-kristianina, ny antso amin'ny maha-olombovonjy. Tsy mandeha fotsiny tahaka ny heverantsika azy akory zany, fa tsy maintsy misy fepetra mandrakariva takin'izany. Zany ane ohatra no ahitantsika fa na dia antson'Andriamanitra aza ny fanaovana fanompona iray dia misy fepetra samihafa apetraky ny fiangonana.
ahafahana manaraka an'izany. Ny apôstôly Paoly moa dia miteny mihitsy hoe aoka tsy ho zaza vao amin'ny finoana mba hahatonga le olona hanana fahafahana hanaraka tsara atsakany sy andavana ny didin'Andriamanitra izay apetrany. Ny lalàna ao anatin'ny fiangonana, ny fitsipika ao anatin'ny fiangonana, raha tsy tentsika ohatra hoe afa-tsy ny foto-dalàna sy fitsipika FJKM ohatra, dia lalàna sy fitsipika manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, manaraka ny didin'Andriamanitra, araka ny fitsipika Andriamanitra. Tsy fitsipika arak'izay tian'ny fiangonana apetraka akory, fa fitsipika tsy manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fanarahana ireny no antoka ahombiazana amin'ny fanatanterahana na ny fahamaliana ny antson'Andriamanitra. Mampahery antsika rehetra ry havana, sady hazoto hamary ny antson'Andriamanitra mety efa amintsika no tsy ho kivokoa amin'ny fanarahana ireo lalàna sy fitsipika apetrak'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra mihitsy no mitaky antsika ho zanaky ny fanarahan-dalàna. Eo an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra, raha nay tsy toa faly misaotra sy mideranao zahay, fa nomenao anay ny teny hitari-dalana anay, ny anarahanay ny didy sy ny fitsipikao amin'ny fiantsonao anay. Misaotranao izay tompony amin'ireo mpanompo maro samihafa izay efa nanaraka izany, ary mbola mampijoro ny fiangonanao mandraka ankehitriny, mandray fitahiana sy fahasoavana. Fa asehonay koa ny fahavononanay mba ho zanaky ny fandaminana, ho zanaky ny fanarahan-dalàna amin'ny fanatanterahana ny asanao. Vavaka manokana izahay ho an'ireo olombo antsonao rehetra, ny mpitarika rehetra eo anivon'ny fiangonanao, hanana ny fanahy ny fanetretena, hanana ny fanahy ny fifehezana ny fiangonana amin'ny fampanarahana ny lalànao Andriamanitra. Fa mivavaka ihany koa izay ho an'ny fiangonana manontolo, ho an'ny kristianina tsiraray avy, mba ho zanaky ny fanarahan-dalàna, mba hazoto sy hihevitra ny didinao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy ho faly fotsiny ahita ny fahasoavanao, fa hevitra mandrakarivany amin'izay fomba hanarananao amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamarinana. Tompo, ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, fa mivavaka ihany koa izay ho an'ny zanakao rehetra izay miandrandra fatratra anao amin'izao ora sy fotoan'izao, ireo rehetra izay mila vonjy miaino Andriamanitra ka mamalia. Aseho aminy tavanao, ary miseho fa Andriamanitra mamonjy anao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay sy Andriamanitray no anaovanay izany vavaka izany. Amen.